zay ny mahakasika ny lalonana fifampiara-banatratry ny taona teny Iavoloha fa mahakasika kosa ny fisamborana ny Beriza no ndeha itirantsika manaraka. Mikasika ny raharaha fisamborana ny Beriza izay mpianatra eny amin'ny Anjery Manontolo dia mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra sy fanamariana ny avy eo anivony ny Zandarmaria-pirenena. Tsy misy fandraisana mifetsiketsy amin'ny mpianatra eny amin'ny université no antony isamborana ny Beriza araka ny fanazavana nentin'ny tompon'andraikitry ny Zandarmaria-pirenena ny Général Florence Rakotomany. Zany hoe tsy raharaha iny akatsy moa zany ny raharaha iny akatsy no resaka ny raha iny akatsy sika dia hoe fitakian'ny mpianatra bourse fitakian'ny mpianatra ny tsy haiko ny système fampianarana any amin'ny fotoana zao fa ny mikasika ny andriamatoa Beriza dia tsisy idirany mihitsy amin'ny mpianatra. Efa ela zahay no nahazo renseignement mikasika ny zavatra ataon'ny andriamatoa Beriza fa sarotra moa ny manambotra olona mampianatra olona ary ohatra ka tsisy pirofo mazava. Taloha nanaovana an'iny fakana andriamatoa Beriza tany an-tranony iny dia nisy mihitsy ny tonga atao aminay nilaza renseignement tena marikotitra fa hoe andriamatoa Beriza dia mikonokonna amin'ny fanakorontanana mikonokonna anao raha miteny français moa dia le hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ary voalaza izy tamin'izay hoe misy fitaovana ampiasaina rehefa natao tsara ny fanadihadiana tena marina dia natao ny fanandehanana tany an-trano andriamatoa Beriza dia izy noentina izy zany. Natao fampitorana zany dia tratra tany amin'ny telefony mihitsy zavatra zay tiany atao kasika ny hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Marobe ny SMS, marobe ny échange téléphonique dia zay no natonga zany naovana enquête hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay tany fitsarana moa dia izy niditra fonja vonjy-mainka ny Antsirahay. Tokony teneny dia hoe ny enquête moa fa vita zany enquête préliminaire fa ny fitsarana ny dossier dia anjara fitsarana koa manoya famitorana lalina mikasika ny zavatra. Raha tsy ivona dia niditra ponja vonjy-mainka nanomboka omaly Antsefay Beriza izay fantatra tamin'ny fitarihan'ny fetsiketsy amin'ny mpianatra eny amin'ny université Antananarivo. Ny 5 Janoary avy izao no hanatotosana ny fitsarana azy.